Miarabantsika rehetra indray a izay manaraka indray a ny vidéo antsika androany a. Etsika de resaka kely hoe ahoana ny fomba fianarana hira amin'ny gitara. Matoa ny olona anankiray a hianatra hitendry instrument de mazava ho azy fa ny tanjona de mba hafana hitendry hira. Ka mahakasika an'izay mihitsy no zaraiko amintsika eto amin'ity vidéo ity. Raha manampy anao ity vidéo ity a de aza adino ny manao partage rehefa vitanao ny mijery azy hatramin'ny farany. Matetika rehefa mianatra hira de ny masontsika de ato amin'ny akaviato. Ohatra hoe mandesa ny hira anankiray de ataontsika ohatra hoe ohatr'izao ohatra ny fomba fitendry azy. De matetika mahavariana antsika de nijery an'le accord na le note tsindriana ato amin'ny main gauche. Za zany eto te hanamafy amintsika hoe rehefa mijery olona mitendry gitara anankiray de aoka mba ato aloha ny masontsika ato amin'ny main droite. Ny antony de izao, tsy ity ato amin'ny main gauche ity akory no sarotra rehefa mitendry fa ny ato. Matoa ny olona anankiray hito ny mora aminazy de manao kitotoy izy zay, fa matetika tokony ato foana no mora amintsika fa ny ato ny tena sarotra. Ary ny ato amin'ny main droite no mitondra ny ton ampiasaintsika ao anatin'ilay hira de eo isika no mila mitandrina tsara ka manasa antsika rehetrarehetra ato amin'ny main droite foana ny tanana no tokony apetraka voalohany sy tokony ianarana voalohany. Ndao ary ho jerintsika hoe inona daholo ny zavatra matetika mitranga ato amin'ny main droite. Matetika ny ato main droite dia manao plaque, ohatra hoe mandeha zao ny hira hoe na 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 na. Ohatra zay zao tsika manao plaque. Misy fotoana indray tsika manao arpège. Ny arpège io misy karazany be dia be fa ny matetika hitantsika zao de ny folk, ohatra hoe zay zao manao arpège. Misy fotoana indray tsika mampiasa médiator. Ny médiator moa zany dia ampiasaintsika misy fotoana izy afaka anaovana plaque. Fa azo anaova ihany koa solo izy io. Azo ihany koa anaovana arpège ohatr'izay izy zay matetika mitranga ao main droite. De rehefa mianatra hira tsika any amin'ny main droite aloha ifantohan'ny saina voalohany. Maro amintsika manko vao mahita hoe hianatra hira de mianatra an'le zavatra ho tsindriana eto no mahamaika antsika. De zay mahatonga antsika ela be indraindray vao mahay gitara. Manasa antsika zany rehefa mianatra hira manomboka androany de ato aloha ifantohana. De fantaro tsara hoe inona ny ampiasain'le mpitendry de inona ny ataony de filao aloha le ao. Ohatra ny ianao zao ampianarina ohatrany hoe de amin'izay fotoan'izay aza maika hoe inona daholo ny tsindriana ato, non, fa ato aloha ianao jereo le vitesse, ohatra hoe de iny aloha filahanao voalohany. Ohatra ny hoe maka exercice ohatra ny hoe de ataonao tsikelikely izy ohatra ny hoe de mampiasa métronome ianao dia ampifainganao le vitesse na tonga de anao ihany koa no ataonao métronome ho anao. De ohatr'izay de mizatra ohatr'izay fa aza maika tonga de hianatra tamy main gauche. Manaraka an'izay rehefa mianatra hira tsika de aza maika hoe tonga de ianarana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany izy, tsy ohatr'izay fomba fianarana azy fa ohatra hoe ianaranao aloha le couplet. Ohatra hoe ianao zao nianatra an'le hira ohatra ny niondrikao na tsy very irery fa ilaozandry ohatra. De rehefa mianatra hira ohatrin'ireny tsika matetika mahavoantsika mpianatra gitara tonga de maika tsika hianatra amin'ny voalohany hatramin'ny farany fa tsy ohatr'izay. Ianaro mitokana aloha le couplet ohatra ny mandeha zany ianao ohatra hoe na 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 ohatra. De matetika tratrany difficulté ohatra hoe mandeha zao le ohatra zao ohatra hoe de tsy misona le eto fa mety hoe
zavatra ohatr'izany ohatra ny ohatra hoe ohatr'izao ny azonao ohatr'izay ohatra de mailaka erytsika avy eo tonga de anoy an'le izy fa tsy ohatr'izay fantaro aloha hoe aiza foana ianao aloha mandiso rehefa mianatra l'izy tsikelikely ohatra ny narinao linina par linina l'izy de ohatra ianao zany zao hoe avety foana mandiso ohatra ny tsy misaona tsara zay de eo aloha zany ianao no fantoka de iny aloha ny averinao matetika de misy fotoana mety tsy saona izy fa mety manao zavatra ohatr'izao de fantaro hoe iza le tanana tsy mampaneno azy de ohatra ny ahoana le distance ohatra hoe ohatr'izao zany zao le distance de fantaro aloha iny de avy hatrany ianao de manao exercice momba an'iny ohatra zany ianao nitendry ohatr'izao hoe de tsy misaona tsara l'izy de raha ohatra ny tsy misaona le ohatr'izao de fantaro izy daholo le tanana tokony asa de ataonao exercice iny hoe na ohatr'izao zarinao ivelatra zany le tany fa tsy le izy ny forsena tsindrina eo fa tandremo kosa fa misy amintsika kosa tokony hanolo corde indraindray le corde mafy loatra de mila fisoloana ihany koa indraindray koa avy loatra zay ny ilana an'ilay lavaka kely ato ambanin'ny gitara ato de misy clé à laine nomen'ny mpivarotra atsika de iny clé à laine nomen'le mpivarotra gitara iny tsy hoe akory haingon-trano ilantsika an'iny fa ampiasaina iny ireglentsika ny manche an'le gitara de mba midina le corde raha ohatra ny hoe tsy tafavoakanao zay de andana manatona an'ireny mpanamboatra gitara reny fa amboarina tsara aloha le manche anao zay tsika vao tokony hoe anometsin'ny tenantsika raha ohatra ka misy zavatra tsy maneno tsara de ohatran'izay ny fomba fianarana l'izy mino fa arahanao tsara zay ety ampamaranana de misy astuce kely ty ozaraiko ataoko bonus fa nampin'ny torohevitra nomeko teo rehefa mianatra izy tsika na débutant ianao na avancé na moyen na efa professionnel dia enaro tsara daholo ny structure rehetrarehetra surtout rehefa ohatra ny efa nanomboka nianatra solo ianao matetika manko tsika faly be rehefa manomboka mahay solo de varina amin'le solo fotsiny na faly be rehefa mahay accord de varina amin'ny accord fa enaro tsara daholo zay hita rehetrarehetra de mino fa nafinaritra tsika ny fizarana tsotsotra fohifohy nataoko androany de manasa tsika rehetrarehetra indray zay mbola tsy ny sabone mba hisabone ary indrindrindrindra raha mila korinareo dia mampianatra tokoa izay en ligne ary eo ihany koa ny fividianana video zay misy niveau débutant hatramin'ny niveau avancé de anjaranao misafidy nanao cours en ligne na ividy video tutoriel de mandefa impeno ataontsika raha ohatra ka linany amin'izany tsika misaotra tompoko